L'actu du jour. Araka ny fampitam-baovao azo androany moa zany dia tonga eto amin'ity toerana ity atao hoe fasimentsika anatin'ny district Anambositra izay nahitana razana zazavavy kely tokotokony 10 taona 12 taona eo rehefa no hamariny ny ray aman-dreny izay no heverina fa Larissa moa zany le zaza dia no hamariny izy ireo teo fa zanak'izy ireo tokoa le izy raha tsy ahivana ny toetra raha ny 30 ny volana avril 2024 raha andeha hianatra i Larissa dia tsy niverina tao atokantrano intsony avy eo ary nanao ny filazana zazavery ireo ray aman-dreniny teo anatrehan'ny polisy pirenena. Ny faha-telopolo ny volana aprily 2024 tsy hita i andry niaina fifalian-tsoa valim-bavaka Larissa antsoina hoe Larissa mpianatry Saint Joseph de Cluny Ambositra izay teo anelanelany firavan'ny mpianatra 12 ora sy ny fijerana amin'ny 2 ora sasany atoandro ano tsy hita i Larissa araka ny fanazavan'ny reniny. Efa fahazarany ny mandeha irery ny reniny raha teo tamin'io andro ny faha-telopolo ny volana aprily io namonjy mpiteraka teny amin'ny hopitaly aka tsy nisy nafana nanaramaso ny fodiny sy ny fandehana ny mianatra. Nandeha tongotra toy ny mpianatra rehetra izy tamin'io andro io ary tsy nahazo firebajaja araka ny fanazavan'ny reniny. Ny folakandro ny faha-telopolo ny volana aprily io no nisy ny antso ny ray aman-dreniny Larissa nilaza fa any Antsirabe ny zanany ka mitaky vola 30 tapitrisa amin'ny tsy ray aman-dreniny. Ny rainy Larissa moa no natsondra olon-dratsy. Nilaza ho tsy manam-bola ny ray aman-dreniny tamin'io ka 20 tapitrisa indray no takiny ireo jolahy raha tsy zany dia ho vonoina ny zanak'izy ireo. Nanomboka teo no niororo tanteraka izy mivady. Nandrahona mafy ihany koa moa ireo mpakan-keriny. Napafantatra ny zava-nisy teny amin'ny polisy ireo ray aman-dreniny Larissa ny zoma voalohany ny volana May 2024. Ny zoma arivo ihany koa no nandrahona mafy an'ireo ray aman-dreniny Larissa ireo mpakan-keriny aka 4 tapitrisa ariary no vola teo ampelantanana izy mivady. Nalefa vola io vola io tamin'ny alalany laharana finday izay nifandraisan'ireo olon-dratsy tamin'ny reto ray aman-dreniny Larissa. Nanambara ihany koa izy ireo fa ny 40 tapitrisa ambiny dia ho raisin'ny reto mpakan-keriny ny Ambositra 40 toerana izay somary miala kely ny tampon-tanàna Ambositra amin'iny lalam-pirenena faha-7 iny. Nilaza ireo mpakan-keriny fa eo amin'ny toerana io no andraisana ilay 40 tapitrisa ariary no sady mandray ny zazakely izany hoe i Larissa. Tonga tamin'ny ora ny fanomezana moa ireo ray aman-dreny saingy tsy nipoitra ireto olona izay nilaza ndray ny vola sy anomeany Larissa. Tsy nandray antso intsony ihany koa ireo olon-dratsy nanomboka teo. Velona tebiteby tanteraka ny ray aman-dreniny. Tsy mbola nisika ihany koa ny fampafantarana momba mitady nandritra io satria ho tehirizana ho tsy ambaratelo aloha ny loharanom-baovao rehetra izay efa voarainy mpitandro filaminana. Izy ireo ihany koa efa nanomboka ny fikarohana tamin'io no fiarovana ny ainy Larissa izay mbola eo ampelantanana ireo olon-dratsy. Andro vitsy teo aoriana io dia 4 no tratra tao anatin'ny tsiraray ity. Niainga tamin'ny alalany ilay laharana finday izay nandefasana ny vola sy ny fandraisana tamin'ireo jolahy tovavy iray izay ampijoro amin'ny alina teny amin'ny toerana antsoina hoe Alakamisy ao anatin'ny distrika Anambositra renivohitra anoho nitondra anarana tamin'ilay pusy izay nampiasaina. Io tovavy io no nanondro ireo olona naniraka azy hividin'ny pusy ary tovolahy iray izay fantatra fa mpiara-monina sy namana akaiky n'izy mivady reniny Larissa io voatondro voalohany io. Ity tovolahy ity araka ny nambarany rainy Larissa dia namana akaiky ary efa mifampinany manta sy ny masaka ho izy. Misy fotoana aza eny an-dalana amonjy fodiana i Larissa dia teriny eny an-trano satria fantatra fa mpamily bajaja ilay tovolahy. Tonga soma tsara ao an-trano ary efa mifandray tanteraka toy ny mpinamana. Antony iray izay nahazahoany mora ny Larissa tamin'io andro ny faha-telopolo ny volana aprily io satria matoky azy ilay zaza. Nanonona vehivavy iray ihany koa io tovolahy io. Vehivavy iray izay tena akaiky ilay reniny Larissa izany hoe namana akaiky. Mpiray tanàna izay samy eo amin'ny fokontany vadivory avokoa izy ireo. Tafiditra tao anatin'io raharaha io ihany koa ilay chauffeur bajaja iray izay niray tendro tao anatin'ilay fakanan-keriny. Ireo 4 ireo no tompon'antoka. Nandeha ny fanadihadiana lalina izay nataon'ny mpitandro filaminana ny amoahana ilay zaza. 3 volana ihany ny lasa
tsy nahitana mangirana mifanajajina efa niakatra fitsarana mony raharaha ka niditra amponjavonjo maiky teny amin'ny fonjana korombe ireo efatra voaroroa ireo. Telo volana lasa tsy nahitana mangirana ny vaovao momba ny Larisa kely. Ny 17 ny volana Jolay 2024 lasa teo no nanapa-kevitra izy mivady iray aman-dreniny fa ampafantatra ny zava-misy amin'ny vahoaka rehetra ka nampiantso ny mpampalala vaovao teto Ambositra. Ny toromarika sy ny antanatohatra rehetra nandrasana tao anatin'ny fanadihadiana no tsy nanaovana ombay mitady aloha ireo olon-dratsy ihany koa efa azo teo ampelatana ny mpitandro filaminana. Niezaka ny mpitandro filaminana atamin'ny fanerena ireo navandoza ho amoaka ny toerana misy any Larisa saingy tsy nahitam-bokany izany. Noraisiny teo anivon'ny zandary indray ny fanadihadiana nanomboka teo ka ny omaly 12 ny volana Jolay 2024 no niaiky heloka ilay tovolahy iray izay namana akaiky ny ray aman-dreniny Larisa fa tomponantoka tanteraka tamin'ny fahaverezany ity zaza ity. Nolazainy amin'ny antsipiriany ny zavanitranga rehetra ary izy no nanoro io omaly io fa nasitrika eny amin'ny lava-piringa iray eny amin'ny fokotany ty Fasimena commune Ambositra faharoa ny razany ity zaza ity izay nampahafantariny tamin'io fa efa nody mandry efa ela i andriniaina fifaliantsoa valimbavaka Larisa novonoiny ireo tsy natao tody tamin'ny fomba feno abibiana. Rehefa hita ny toerana izay nanariana ny fatsan'ny Larisa dia nroso avy hatrany ny zandary nangady ity lava-piringa ity ivoahany razana. Ny lohany no hita voalohany. Nilaza avy hatrany ny rainy fa tena ilay zanany. Volokelo no sisa teo amin'ny karandoany nafantarany ray ny azy fa tena ny zanany. Natao ny ezaka rehetra nampiakarana ny vatany. Potika sy rava tanteraka ny nofo. Efa nizarazara ihany koa ireo rantsana rehetra. Tsy nisy nahafantarana azy intsony. Ny blouse izay hitantsika amin'ny sary ity no nalalana fa tena izy tokoa ary efa niraraka tanteraka ny nofo tao anatiny io. Ny akanjo anatiny, ny akanjo rehetra izay noentiny nandritry ny fotoana izay nahitana azy farany. Andranomasony any fianakaviany, ireo nanatro maso ihany koa, samtoana sy nalahelo ary ankatezerana ny nolazaina hoe ny maso ny maso tsy tokony andeferany izao tranga izao. Ireo no nanako ny alarobialina 12 ny volana Jolay teo amin'ny fokotany Fasimena no ity tranga izay nahavaky fo ity. Teny an-toerana moa ny zandary ary naka ny razana ihany koa tao anatin'ilay lava-piringa. Nanatrika teo ihany koa ny polisy ary ny procureur ny fitsarana ambaratonga voalohany Ambositra. Rehefa vita izay dia samy nizara ny vaovao teny amin'ny tambazotra Antserasera, ny onjapeo, ny fahitalavitra ny mpanao gazety rehetra teto Ambositra. Haingana ny serasera teny anivon'ny tambazotra, ny Facebook, naneo fahatezerana ireo mpanara-baovao rehetra. Voanifoany maraina ny 17 ny volana Jolay 2024 dia ny fampitona teny Antamponivinany. Ireo rehetra tohina sy nalahelo tamin'ny tsirara nafatesany Larisa tamin'ny fomba feno abibiana ity. Nametaka taratasy tamin'ny moto ny bajaja izay nilaza ny hoe justice pour Larisa omeo anay ny ratsy atoloranay vahoaka ny navandoza no sady niazo ny toeram-ponena ny ray aman-dreniny Larisa izay misy ny razana nitondra fankahirezana ho an'ny ray aman-dreniny ireto tanora maro izay nifampitona teo Antamponivinany. Niakatra mafy ny fahatezeram-bahoaka ka tonga teny amin'ny fokotany Vatovory, trano lehibe mezinezina izay aniray amin'ireo efatra voapanga. Efa nihidy tanteraka ity trano ity fa tsy nahasakana natezeram-bahoaka izany. Vaky ny fitaratra, nisy ny tafiditra tao anatiny, nisy ihany koa ireo olona nararoatra nitondra izay zakany. Velomina avy ao anatiny ny afo ary taty amin'ny 4 folakandro no andro alakamisy io no niredareda ny afo. Dododo ny tsapalahelo ihany koa moa ireo solon-tena-panjakana avy eto an-toerana no tarihy ny filoalefitry ny anteny miaram-pirenena avy etsy amin'ny faritany Fianaratsoa solombavambahoaka voafidy tato amin'ny faritra Moromanito amin'ny distrikany Manandrina fanomezantsoa Andrianjanahary. Nilaza nandritrio itsy farany fa efa nandraisana fepetraka nalefa avy hatrany ny tsefa ireo navandoza. Tsy mbola mikatona ny fery. Navaivay tanteraka ny fony rehetra tamin'ity tranga izay famonoana feno abibiana nilay zazakely tsy manatsiny vao 10 taona monja. Classe de 7e i andriniaina fifaliantsoa valimbavaka Larisa tokony niatrika fanadinam-panjakana CPE tamin'ity taona ity saingy telo volana ty aoriana izao no novatany ny ray aman-dreny. Tsy nisy intsony ny nofo izay ho alevina ary tao anatsy ny fanotana tanteraka ny asy ny maha-olombelona no nanaovany ireo olon-dratsy azy na dia efa novonoina tamin'ny fomba feno abibiana azy. Nalatsaka tany anaty maloto. Niarahory ary naneo ny alahelo sy ny fankahirezana aniray aman-dreny Larisa avokoa ny mponina Ambositra
isan'ny mampiavaka ny ambositra sy ny faritra Moromania ny firaisan-kina ary nilaza ihany koa fa tokony ho ampijirina ao anatin'ny lalàna velona eto Madagasikara ny fanameloana ho fatsy manoloana ireo olona mialokaloka ny amponja fotsiny na dia efa namon'olona tamin'ny fomba feno abibiana azy. Fa 30 ny volana aprily 2024 fotoana izay nahitana farany ny andro niaina fifalitsoa valim-bavaka Larissa, fa 20 ny volana jolay 2024 telo volana lasa no fefararaka sisa no novatany ny ray aman-dreniny. Rehefa nandeha fanajajina savaran'ando rehetra teo anatrehan'ny polisy pirenena dia nahatratra olona 4 izy ireo izay natolotra ny fampanoavana avokoa ny andron'ny 7 ny volana Mea 2024. Ireo olona 4 ireo moa dia samy ninjeha ny fampanoavana onanao halajaza miaro fitakiana vola takalinaina ary nalefa teo anatrehan'ny mpitsaram-panao famotorana ho fitohizan'ny fanadihadiana satria anisan'ny antony moa mbola tsy nahitana ilay zaza tamin'izay fotoana izay. Rehefa nandeha kosa ny fanadihadiana teo anivon'ny mpitsaram-panao famotorana dia nanapa-kevitra ny mpitsaram-panao famotorana nanandrify ny raharaha amoaka ilay atao hoe délégation judiciaire ka nametraka ny raharaha koa ho ataon'ny gendarmerie pirenena indray koa ny fanadihadiana tao anatin'izay. Be dia be ny hetsika rehetra ara-paikady sy mahakasika fanadihadiana natao arak'izany ny réquisition, ny perquisition sy ny sisa maro. Teo ihany koa ny fiainona foana andreo voapanga izay voakasika sy ny vavolombelona ary ny ray aman-dreny ilay niara-ambona. Tanatin'izay moa dia nivoaka tao anatin'ny izay famotorana izay ny fiekena ny voapanga voalohany izay fiekena efa nataony hatrany amin'ny polisy pirenena moa izy io fa ny filazana ny toerana nisy ilay zaza no tsy nentiny voaka tanatin'izay. Taty amin'ny fanadihadiana tao aorian'ny délégation judiciaire nomena gendarmerie kosa nefa tamin'ny androny androany dia mbola nitohy ihany ilay izy ary androany vao niaika ilay voapanga indray sy nanoro ny toerana nasiny an'ilay zaza izay nangalariny ary zao tsika tonga eto amin'ity toerana izao ary ny raha nahita sy tazana teo fa tao ilay zaza miaraka amin'ny akanjony sy ny mombamomba anazy rehetra. Mariany etona moa fa ny raharantsika ny resaka halajaza dia araka fantatritsika rehetra dia efa tamin'io 30 volana avrila io no efa nisy fa tsy hoe niaraka akory tamin'ny raha alatra mitranga amin'izao eto amin'ny firenena na zany na tsy zany ary tanatin'izay fotoana izay dia tsy nitsahatra ny mpanao fanadihadiana rehetra mpitsara-panao famotorana izay nitarika anazy ka nahatonga antsika amin'izao fahitana ny zaza izao. L'actu du jour. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.